Aoka iaram-vavaka isika rehetra. Fifaliana ho anay ray malalo ny ampivirinao eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Na dia misy aza ny toerana tokony hisy anay any ho any no tantananao izay ka tonga eto. Fahasoavana avy aminao izany ka dia misaotra Tompo, mankasitraka anao izahay. Ankehitriny raha andinika ny teninao izahay, teny avy aminao mba fampaherezana anay ho tara-dalanay, mangataka izahay Tompo ny fanahinao masina ny no ampitoetra izany ao anatin'ny fonay, mba ho voninahitra ianaranao ny vokatra izany. Misaotra ray malalo. Amen. Dia afaly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo-ry-havana hatratra ity fotoana ity indray. Tiako ny manambara aminareo fa tamin'ny taona 2027 no nanangana ny mpiara-mamaky ny Baiboly ty sampana fanabeazana ity, ary dia isaorako ny tompo manokana satria mbola mitohy mandraka androany izany noho ny famindrampon'Andriamanitra. Ny antony izay nananganana azy tamin'izany fotoana izany dia indrindra ny ampianarana ny kristiana ny tenin'Andriamanitra mba hoentiny miaina any amin'ny sehatra misy azy eo amin'ny fiarahamonina, any amin'ny fiangonana misy azy, ary dia zany mono nanaovana azy hoe sampana fanabeazana. Ary izay rehefa nangatahana hanananjara androany noho ny zava-misy eo amin'ny firenena, dia te hiara-midinika aminareo aho ny araka ny soratra masina. Eto moa dia ampahatsiarovina antsika fa ny fikambana ny mpiara-mamaky ny Baiboly dia izao ny tanjona fa nilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Noho izany tsy hevitra politika no ianarantsika eto, na hevitra sosiolojika akory aza, fa ny tenin'Andriamanitra. Izany no hitantana antsika. Ka raha jerentsika ny hoe ny kristiana sy ny fitiavan tanindrazana dia ny soratra masina ny fototra iorenana izany famelabelarana izany. Zao ary ny voalohany aloha dia jerentsika ny hoe fa inona moa no atao hoe kristiana. Raha manontany ianao aho zao, ianao ve malagasy kristiana sa kristiana malagasy? Kristiana malagasy? Malagasy kristiana? Eritrereto tsara zany fanontena mipetrako aminao zany, fa miankina be dia be amin'ny valina zany fanontaniana zany ny ho fiainanao eo amin'ny firenena. Hitanao amin'izany fa tsy mazava aminao akory, tsy mazava amintsika akory ny hoe malagasy kristiana viasa kristiana malagasy, tsy mazava amintsika akory le izy. Ka andeha ary ho jerentsika ny hoe famitinana ny atao hoe kristiana. Misy karazany telo ny kristiana. Misy ny atao hoe kristiana ara-tantara, zanaky ny kristiana teny nalaza teto amintsika ny hoe je suis chrétien mais je ne suis plus pratiquant. Inona ny dikan'izay? Za aloha dia kristiana fa tsy manaraka antsony aho, fa da taranaky ny kristiana aho. Tahaka ny jiosy nilaza hoe manana ny Abrahama ho rainay zahay. Rainay Abrahama, fa moa ve manaraka an'Andriamanitra Abrahama tahaka ny nanarahany Abrahama azy ny jiosy? Izany taranaky Abrahama ireo, fa tsy miaina intsony ny fiainany Abrahama. Misy kristiana tahaka izany. Dadabe ny dadabenay nanorina ny fiangonana tanika dia kristiana zahay koa zany taranaka kristiana. Kristiana ara-tantara, chrétien historique, ny olona tahaka izany. Misy ndray ny kristiana ara-piarahamonina.
raha mijery ny apokalipsy toko 7 anao andininy 7 hatramin'ny andininy 20 dia mahita ny fiangonan'ny Laodikia. Ny fiangonan'ny Laodikia any am-piangonana daholo izy, saingy izao tsy ao am-piangonana Jesosy, any ivelany izy. Fa inona fotsiny ao, forma fotsiny rehefa tsika manana an'izao, fa Jesosy mandondona ary ambavady ary. Iny efa mitsangana eo ambaravarana ako mandondona. Nahoana fa nga izy tsy ao am-piangonana? Tsy ao izy nahoana? Ny ao kristiana ara-piarahamonina fotsiny, chrétien sociologique. Raha mandeha ianao makany ambanivohitra ohatra, raha makany ianao haninany ianao mba hitsangatsangana ianao na hijery hoe aiza re zay mba kristianina eto amin'ity tanàna ity tompoko azafady etiny any am-pasteur ianao, etiny any amin'ny olona izay makany am-piangonana asabotsy na alahady. Mpakany am-piangonana amin'ny andro asabotsy na alahady manao raharaha ao amin'ny fiangonanao tahaka ny fiangonan'ny Laodikia. Fa saingy izao tsy ao Jesosy, tsy ao izy, any ivelany izy. Gagany ianao mahita ny fiangonan'ny Laodikia dia gaga zao amin'izao fotoana zao hoe ny fiangonan'ny Laodikia raha mamaky ny apokalipsy toko 7 anao dia izy ny 7e église et la dernière tany azy minorana nanoratana nampanoratany ny tompo. Izy ny dernière église nampanoraty dia tsisy tsony ny église avy eo dia lasa eritreritra hoe chrétien sociologique no mameno any Laodikia, dernière église. So dia androny dernière église amin'izao fotoana izao mpanara-pomba ny betsaka, fa tsy kristiana ara-tsoratra masina, chrétien biblique, chrétien biblique, kristiana ara-tsoratra masina. Manahoana ireo kristiana ara-tsoratra masina ireo? Ny hitantsika dia izao, olom-baovao izy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Olom-baovao izy. Jamba teo aloha, mahiratra azy ao, hafa zay. Teo ny anabavitsika vo nijoro vavolombelona, ny fiainany. Fa hafa noho izay nandray an Jesosy izy, nisy fiovana tanteraka teo aminy. Jamba teo aloha fa mahiratra azy ao. Olombao, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tonga zanak'Andriamanitra. Tonga zanak'Andriamanitra. Taony tena mazava zay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, tonga tany amin'ny Jiosy izay azy izy. Fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy kosa dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary eto dia aoko fantatrao fa na iza tsy nandray an Jesosy dia tsy tonga zanak'Andriamanitra izy. Ninona nataony am-piangonana? Ianareo ngamba nahita n'ilay hoe vavahadin'ny lanitra, ngia George directeur lehibe no niseho teo am-bavahadin'ny lanitra izy. Inona ny fijoroan'ny vavolombelona? George ny anarako, lehibe n'orinasa, zany nanome vola be indrindra tamin'ny nanaovana ny tilikambon'ny fiangonana. Fa nga ny vola alohan'ny am-piangonana nga no mahatonga anao zanak'Andriamanitra? Izay rehetra nandray le fanomezana. Izay nandray le fanomezana, izany no tonga zanak'Andriamanitra. So sika mihevitra hoe tany am-piangonana kazao nefa tsy nandray le fanomezana ho tonga zanak'Andriamanitra. Aoka zava-tsara amintsika mihitsy. Fa raha tsy mandray an Jesosy ny olona dia tsy tonga zanak'Andriamanitra izy. Kanefa tsy afaka handray an Jesosy izy raha tsy toriana amin'ny filazantsara. Ahoana moa no andraisana an Jesosy raha tsy nahalala ny filazantsara izy? Tsy hainy atao no mandray an Jesosy. Dia zao nefa ny zavatra fantatsika, Jesosy dia fanomezana. Nomeny ny zanany lahatokana.
mba tsy overy zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Iza hoe ny tsy overy zay rehetra nandray azy, zay rehetra nandray azy dia ny mihina hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Hanazavany Jaona 3:40 andro iandro havana dia nitondra vola 5 000 tato amin'ny baiboly koa. Tonga tao amin'ilay fiangonana dia narangarangako ny vola 5 000. Ty tompoko koa efa ny manko omeny zay ty azy. Fa nga nisy olona nitsangana andray aniny. Zaza efa namerina intelo vao nisy zaza anankiray mbola tsy tena mbola lehibe fa mbola tanoranora, izy no nitsangana nandray ilay vola. Nitato-poko homeko le vola ary tena tiako homena saingy izao tsy niraisiny ny olona. Reniny olona hoe fanomezany ty, inona ny antony tsy nandraisany azy? Tsy nino angamby izy fa fanomezany iny 5 000 iny, fa ilay zaza noho ny finoany dia nitsangana izy dia noraisiny le fanomezany. Ary zany ny problème mety amin'izao tontolo izao. Toriana ny filazantsara hoe nomeny ny zanany lahatokana, firy amin'ny olona am-piangonana no nandray le fanomezana, firy. Asa tsy hainy angamba ny nandray azy, sa tsy vonina andray izy satria mbola mahana problème hoe za mbola te hanao an'izao ka raha mandray an'izany Jesosy zany sao dia. Nefa ambarany soratra masina fa ny kristiana tsy tonga zanak'Andriamanitra raha tsy mandray an Jesosy. Raha tsy mandray an Jesosy, tsy zavatra hoe teoria zany, tsy teoria zany fa vérité ao amin'ny soratra masina. Zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny anankiray Jesosy tompo no nilaza hoe nateraka indray, nateraka ny fanahy. Le olona tonga olom-baovao, olona nateraky ny rano sy ny fanahy. Nikodemosy anie nilazany Jesosy tamin'io e. Nikodemosy ianao mpampianatra amin'ny Israely ianao nefa nanontany hoe inona no ataoko raha tsy ateraka indray ianao ry Nikodemosy. Ce n'est pas parce que tu es théologien que tu iras au ciel. Non. Raha tsy ateraka indray ianao ry Nikodemosy, tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Niza te handova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy maintsy ateraka indray, ateraky ny fanahy ho Jesosy tompo. Ary zany natao hoe zanak'Andriamanitra. Ka raha manontany ianao zao am-piangonana, firy amintsika eto reto ny nateraka indray, mba tsy angany hoe ny tanana ozy ny olona, nga isany angatanana firy eo? Tsy mazava aminy tsinona ka. Donc mbola tsy nateraka indray izy, tsy mbola tonga olom-baovao izy. Dia hoy Nikodemosy hoe zavy dia ateraka indray, ataoko ahoana mbola hitrakibony reniko indray ve aka ateraka? Dia gaga Jesosy, ianao izy mpampianatra amin'ny Israely, tsy fantatrao zany zavatra zany. Dia inona no ampianarinao ny olona? Inona no ampianarinao ny olona? Théologien eo amin'ny firenena ianao, tsy mahalala akory ny hoe ateraka indray, dia inona ary no ampianarinao an'ireo olona reo? Ny fahateraham-baovao izany no mahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra. Ary izany no atao hoe kristiana ratsoratra masina, nateraka indray, tonga olom-baovao, tonga zanak'Andriamanitra. Kristiny velona ao anatiny, voaomby niaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazojaliana aho Paoly, tsy zaho intsony ny velony, fa Kristiny velona ato anatiko. Tsy zaho intsony ny velona ozy, fa Kristiny velona ato anatiko. Ka amin'ny zavatra zay ataoko dia tsy zaho intsony ny mibaiko ny amin'izany na manatanteraka ny amin'izany, fa Kristy velona ato anatiko no mibaiko ahy sy manome any hery hoentina manatanteraka izany. Izany no atao hoe kristiana ratsoratra masina, tsy mirere amin'ny hoe izaho, tsy izaho. Non, pas moi. Raha mahavita zavatra Solomona, raha tsy ianao Jehovah nanao ny trano, miasa foana ny mpanao azy. Ny kristiana tsy mirere amin'ny zavabitany, ny kristiana ratsoratra masina, satria tsy izaho tsy izaho. Azy izahay, hoy ny Salamo 115, azy izahay nomena voninahitr'Andriamanitra ho fanianaranao. Amin'ny zavatra rehetra zay ataony, dia tsy mihevitra ny tenany ho mahavita azy izy, fa Kristy velona ao anatiny
no entiny manatanteraka sady manome azy ny saina sy ny zavatra rehetra izay ataony. Kristy ny velona atao anatiko. Ary satria zany no izy dia hoy velona ho an'i Kristy izy. Paoly ny teny an'io. Kristy ny velona atao anatiko izy. Galatiana 2:20. Ary velona ho an'i Kristy aho izy. Kristy no antony havelomako. Inona ny antony havelomako eto an-tany? Ny kristiana ratsoratra masina dia zao ny azy. Kristy no antony havelomako. Dia hoy Paoly amin'io Filipianina ihany hoe zany ozy ka aleoko makany amin'ny tompo izy fa tsara lavitra zany fa saingy noho iny aminareo dia mbola mijanona. Fa raha izany misafidy hoy izy aleoko mandeha tsara lavitra ny makany amin'ny tompo. Saingy noho iny aminareo dia aleo mbola hijanona hoy izy tamin'ny Filipianina. Satria velona ho an'i Kristy izy. Dia mazava loatra fa tonga zanaky ny mazava izy. Ahoana ny hoe tonga zanaky ny mazava? Fanjakana roa ihany no eto ambonin'ny tany. Ary mazava loatra fa matony tompona na hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aiziny pito manarona ny firenena. Mazava zany. Fanjakan'ny maizina ny fanjakan'ny mazava miady eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny zanaky ny mazava dia ireo rehetra izay nandray ny fahazavana Kristy io. Dia hoy ny voalazan'i Paoly hoe maizina ianareo fa iny efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ny mampalahelo dia izao misy olona makany am-piangonana fa mbola mandeha amin'ny maizina. Ary zany tsy mampahazava ny firenena. Firifiry amin'ny kristianina eto Madagasikara mbola manompo razana. Firifiry mbola mandeha amin'ny maizina anie zany e. Nanoratra tamin'ny gazety andray mandeha mikasika izany. Teny valiny hoe ianareo kristianina mivavaka amin'ny fahasambazaha mivavaka amin'ny razam-bazaha zay na ny tompony aza tsy tia azy. Jesosy nolazainy amin'io ao amiko ao ny gazety. Isika kristianina ho mivavaka amin'ny razam-bazaha nefa le razam-bazaha io valalanam-boka tompony aza tsy tia azy ho izy. Satria marina tokoa fa nombohan'ny Jesosy tamin'ny hasojaliana Jesosy. Fa isika dia milaza kosa fa tsia izy milaza hoe zaho ny fahazavana zao tontolo zao zay manaraka iny tsy mandeha amin'ny maizina fa anona fahazavana ina. Inona ny dikan'izany? Indro ny aizina manarona ny tany, ny aizi-pito manarona ny firenena. Ka raha te ho afaka amin'izany aiziny zany ianao manaraka an' Jesosy zay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina fa anana fahazavana ina. Manaraka hoe eny tompoko, tsy mandeha irery fa miaraka. Olay mpanompon'Andriamanitra iray. Nous les chrétiens, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Nos ennemis sont les démons. Et le champ de bataille, c'est le cœur de l'homme. Miaramila ny Kristy sika kristianina. Marina zany, hitondrany mazava. Ny devoly manjaka amin'ny maizina, izany ny fahavalontsika. Ary ny toerana izay editsika dia ao amin'ny fonjanak'olombelona. Rehefa tonga olom-baovao ny fony, mandeha amin'ny mazava izy zay. Fa raha mbola tsy niova ny fony, tsy mbola tonga olom-baovao izy, mandeha amin'ny maizina izy na mana doctorat 10 aza. Izany ny fahamarinana ara-tsoratra masina. Ary zavatra lehibe indrindra dia izao, ny kristianina ara-tsoratra masina dia voasoratra ny an-danitra ny anarany. Voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Tonga zanak'Andriamanitra izy, ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra izy, io boky ny fiainana io, livret de famille de Dieu. Ka na inona ataonao eto ambonin'ny tany, tsy voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, tsy mandova Jerosalema vaovao havako. Fa aiza raha misy tsy hita voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy.
tadidiko teo amin'ny fahafito amby folo taonako valo amby folo taonako teo eo tany fianaratsoa zay nipetraka nisy olona anankiray sany laza hoe voavidiky volany lanitra tsy tompoko rehefa tongo zay fotoana zay apokalipsy toko faharoapolo manomboka amin'ny faraky ambiny folo dia izao nolazainy aho hoe dia ny velarina ny boky ary nisy boky ray koa ny velarina dia ny boky ny fiainana zany raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy natsipy tany amin'ny fariafo izy ary izany natao hoe fahafatesana faharoa izany natao hoe fahafatesana faharoa ny fahafantaranao amin'ny maha kristiana ratsoratra masina anao izany fahamarinana izany dia tsy mahatafandrimandry anao intsony hoaiza ny zanaky ny fireneko rehefa tongo zay fotoana zay tsy maintsy hisy zay na tiana na tsy tiana hoaiza ny zanaky ny fireneko raha nisy tsy hita voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy dia hoe fara hoe raha ho any an-danitra isika iseho anatrehan'Andriamanitra nefa isy maro any ilaza hoe dia tsy mba nambaranao ahy izy eo anolohan'ny fitsarana farany mety hitrango zany zavatra zany ranona fantatrao ranona hitanao ho any amin'ny farimy rehetra afisolo fara satria tsy ao anatin'ny boky ny fiainana ny anarany tsy ao ny anarany ary na ny anao koa aza malahelo ahy ilaza aminao fa na mandray fanasany tompo mandritry ny 100 taona azy ianao nefa tsy nanray an' Jesosy zao ny tenin'ny tompo isy olona anao amty amin'izany zany hoe tsy nihinana sy ny soro teo anatrehanao fa zahay fa zaho zareo tsy fantatra akory ianareo nahoana nihinana sy ny sotro ianareo chrétien sociologique ianareo fa tsy chrétien biblique raha misy tsy hita voasoratra anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy dia kosa Jesosy tamin'ny mpianany aza mifaly satria manaiky ianareo amin'ny fanahy fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo izay no zava-dehibe indrindra havako ny anarana voasoratra any boky ny fiainana ary izany maha kristianina anao fa raha tsy zany malahelo ahy laza aminao fa na dia jany eto amin'ny fanabeazana azy ianao mandra-pialan'ny fofinaina tsy mandova lanitra havako nahita gazety aho androany tanora anankiroa ndeha hivady raha afaka ray volana eo eo accidenté maty androany zany gazety mivoaka androany fahafatesana ve ianao nga mahalala ny roviny io no tonga aza lalaovina ny mandrakizay amin'ny maha kristianina anao aza lalaovina ny maha mandrakizay ianao fa raha tsy voasoratra anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao malahelo ahy laza aminao fa tsy kristianina ratsoratra masina ianao fa rehefa kristianina ratsoratra masina kosa ianao dia andeha ho jerentsika zay tokony ho adidinao manoloana ny tanindrazana eto aho dia tsy miteny afa-tsy amin'ny kristianina aratsoratra masina aratsoratra masina ihany fa ny kristianina ara-piarahamonina fotsiny na ny kristianina ara-tantara fotsiny dia tsy ho zakany ary tsy ho ainy atao ny hanaraka ny torohevitra omen'ny soratra masina satria raha tsy manana an' Jesosy izy tsy afaka mamoa ny tenin'Andriamanitra hoy Jesosy hoe zaho izy ny tena voaloboka ianareo ny sampana raha tsy miray amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona tsy mahay manao na inona na inona fa rehefa manana an' Jesosy kosa ianao ao anatinao Jesosy mandeha amin'ny mazava ianao tonga zanaky ny mazava ianao voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anaranao dia diny hoe inona dada malalo no andraikitro manoloana ny firenena amin'izany ametrahanao ahy inona no atao hoe fitiavan tanindrazana misy ara-politika misy ara-tsosialy nefa
misy koa ny andraikitra manokany mpitondra fanjakana. Hojerentsika aloha ny hoe ara-politika, fikatsahana fandriam-pahalemana. Zany zavatra anankiray lehibe. Ny antony dia satria tian'Andriamanitra ny hiainantsika amin'ny fandriam-pahalemana. Ary zany nahatonga azy ilay hoe mivavao amin'ny mpitondra anareo mba hiainanareo amin'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Andraikitry ny mpitondra ara-politika ny mikatsaka ny fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamonina. Andraikitry zany. Mazava loatra fa tsy napetaka eo moa fa hoe ny tompo dia nilaza hoe fiadanana hoe ty ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahany. Na tongavan'i Jesosy tompo dia andrina ny fiadanana izy. Ny fikorontanana tsy avy amin'ny tompo io. Tsy avy aminy io. Fa ny olombelona miaina ao anatin'ny aiza ny mahatonga fikorontanana. Fa ny fandriam-pahalemana kosa sitrak'Andriamanitra io, ary zany nametrahany ny mpitondra fanjakana hitondra fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamonina. Amin'ny ara-tsosialy, fampandrosoana ara-toe-karena, fanatsarana ny fiarahamonina, fanajana ny zonony tsirairay, fampanjakana ny fahamarinana io. Ny mampalahelo dia izao, raha mbola tsy kristiana ny olona, na fantany azy zany, ny intérêt personnel ny mbola mibaiko azy, na fantany azy zany, raha mbola tsy ny fahazavany fanahy masina no mibaiko azy, mazava loatra fa na inona taony eo amin'ny firenena ny mibaiko derrière mazana indrindra amin'izao andro faran'izao fitiavan-tena, fitiavam-bola. Zany no mibaiko ny maro. Ka izao ny zava-misy. Raha mbola 1 million, 2 million tombony amin'io mba mandefitra ihany aho. Fa rehefa miakatra ny 50-100 million niahy aloha. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Fa mamona dia Andriamanitra tompoina eto amin'izao tontolo izao mamona. Ary Jesosy tompo ny lazany zany. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Hatramin'ny ela manam-piveriny tompo dia isy zany. Fa ny olona izay tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy kosa dia tsy manompo vola intsony izy. Tsy vola ny tompoiny, fa ny tompo ny tompoiny, ary ny tompo ny manome azy zay hoan'ny sosotroiny. Jesosy ny patrony, fa tsy olo-kafa ny patrony. Ary zany ny mahatonga azy hampandroso ara-toe-karena, fanatsarana fiarahamonina, fanajana ny zonony tsirairay, dia ny sotoniko manokana. Avy ao amin'ny soratra masina ny hoe inona ary no andraikitra manokany mpitondra fanjakana. Andraikitra manokany mpitondra fanjakana. Inona no andraikitra manokana ananany. Raisy ny baibolinao fa ovakitsika izany. Romanina 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra. Romanina 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra. Eto Romanina 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra no vakitsika. Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia hahazo fahameloana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba tahotry ny manao tsara, fa ny manao ratsy ihany, ary ny tsy hatahotra ny fahefana avy ny tianao, ataovy ary izay tsara dia hahazo dera avy aminy ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy hahatsaranao. Fa raha ratsy kosa nataonao dia matahora, fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra. Fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy nohony ny fahatezerana ihany, fa nohony fieritreretana koa.
mpanompon'Andriamanitra izy ireo hanao zay hahatsaranao. Dia manaiky sika izao nefa raha mampanao zavatra ahy manohitra tenin'Andriamanitra ny manam-pahefana amin'ny maha kristiana ara-tsoratra masina ahy. Hanome ohatra anareo aho zao, ohatra anankiroa, satria natrehiko daholo zany, fantatra daholo tany amin'ireo tenin'ireo aho. Tany Amsterdam vao vita ny conférence mondiale pour l'évangélisation, inona ny zavatra nisy nivoaka tamin'ny parlement fa agréé ny mariage ny homosexuel. Tany Amsterdam io. Tany Suisse, le intercesseur parlementaire anamako nanao fotoana zay rola hoe mba eto mijery ny parlement nareo arsia. Dia nifanao fotoana zay kanjo tamin'ny fotoana io namonjy ahy izy. Azafady ry efa tsy afaka mitondra semakany afa anio no discuter ao Suisse ao amin'ny parlement ny mariage ny homosexuel. Dia gaga falany izy io. Fa aiza ny kristianina amin'izany aiza? Aiza ny kristianina mpanao lalàna? Dia hitanao zao fa zavatra manohitra tenin'Andriamanitra ve havako? Dia anaiky ve ianao? Dia hoekenao ve zany? Zao ny tsaroa fitiavana. Raha manaiky olombelona mihoatra noho Jesosy ianao nefa pakany am-piangonana, dia kristianina ara-piarahamonina ianao fa tsy kristianina ara-tsoratra masina. Taona vitsivitsy lasa zay dia mbola niasa tampiara-mako ny baiboly aho, namangitry nanao tournée tany amin'ny province aho. Chef protocole, membre mpiara-mako ny baiboly tany atoerana. Zao ny teniny tamiko, mafy ny pasteur no azoko hoe fa hoana ho anaka. Zao ny taratasy azoko hoe ho avy ety Andriamanitra ranona ka tediavy vehivavy izy. Hanaiky zany ve ny kristianina? Hoy aho taminy, miala amin'ny sezanao anaka raha lany ianao raha-mandany io. Fa Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Reo manam-pahefana reo ekeko, manaiky aho. Raha tsy manohitra tenin'Andriamanitra ny zavatra mpanaoviny ahy. Fa raha manohitra tenin'Andriamanitra kosa hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjenaka ao tanako. Naleo ndraha salama novonoina teny ambohipotsy toy izay tsy hivavaka amin'i Jesosy intsony. Ary betsaka dorina teny faravohitra raha manan-dalàna. Navarina tany ampamarinana ny sasany, trambato tany fiadanana ny sasany. Fa naninona tsy nanaiky ny teniny manam-pahefana, nandrara azy tsy hivavaka tamin'i Jesosy Tompo. Mampalahelo ry havana dia izao, na dia ny kristianina pakany am-piangonana aza, ara-tsosiala fotsiny ihany izy hanka tsy mampaninina azy ny manao ny tenin'olombelona mihoatra noho ny tenin'i Jesosy Tompo. Aleo ny sezany toy izay ny tenin'i Jesosy. Ianao zay tonga eto havako mieritrereta, ara-tsosialy ianao sa kristianina ara-tsoratra masina. Amin'ny toerana zay misy ianao, sao dia mibaiko anao ny vola, adininao Jesosy. Sao dia mibaiko anao ny fahefan'ny tany, adininao Jesosy. Fa ny kristianina ara-tsoratra masina, Jesosy aloha, ny tenin'ny Tompo aloha. Mafy dia mafy ane zany hoe sady babo any Babilônina ianao e. Sadaka sy Mesaka ry Abednego, babo tany Babilônina ane izy. Zany hoe olona babo zany, olona tena tokony ilefitra mihitsy. Nanao lalàna nefa Nebokadnezara, fa tsy maintsy miakohoka amin'ny sary vongana nataony daholo ny olona rehetrarehetra. Rehefa maneny anjomara, niakohoka daholo ny olona rehetrarehetra, enina dia ny jiosy aza, telo lamonja ny joro, Sadraka sy Mesaka ry Abednego. Tezitra Nebokadnezara, atsoy aty reo telo lahy reo, natsony izy telo lahy. Inona moa tsy ankehofanareo amin'ny sary vongana zay nataoko? Aiza izy Andriamanitra avonjy anareo? Afanao impito ny laforo. Dia nafanaina impito ny laforo satria zany ny baiko ny Nebokadnezara.
ao tsofina ndray mandeha ndray ny anjomara nitsofina ndray mandeha ndray izy telo lahy mbola nijoro ihany nahoana satria ny Andriamanitra ay tsy manaiky zany tsy manaiky zany ny Andriamanitra ay tsy misy tokony hamalinaina akory ny Nebukadnezara izy telo mirahalahy ny Andriamanitra ay izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehetra io nefa na tsy hamonjy anay azy izy dia ambaranay aminao ny Andriamanitra ao dia tsy tomponay sary vongana zay nataonao tsy iankofanay inona ny antony ilay Jehovah'Andriamanitra ay dia nilaza hoe aza aminao sarin-javatra voasokotra ao anao aza manan'Andriamanitra fa izaho ihany izao nefa ny mahafaly ry havana rehefa mijoro tahaka zany izy telo mirahalahy na lefa tao anaty lafaoro misy afo mirehitra izy inona ny zavatra nitranga nanjary efa da izy tao naniraka anjely ny tompony aro azy gaga Nebukadnezara telo na tsipitsika ataoko no nano efatra no hitako eo ary ny anankiray zao tahaka ny zanak'Andriamanitra natsony izy telo mirahalahy ry izy telo mirahalahy mivoaty nareo sadaka sy misaka Abednego mpanampon'Andriamanitra avo indrindra eo mivoaty nivoaka izy telo mirahalahy nasingam-bolo aza tsy mahay dia namoaka didy Nebukadnezara namoaka didy izy fa manomboka hatramin'izao ny vahoaka rehetra teto amin'ny fanjakako dia tsy mivavaka afa-tsy amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ry Abednego izany no vokatry ny fijoroany izy telo mirahalahy amin'ny fanompoan'Andriamanitra havako raha isika kristiana ny tena mijoro anaraka ny tenin'Andriamanitra anaraka ny tenin Jesosy tompontsika iovana eny firenena miovana eny lalàna na i Babilôna aza nanova lalàna satria nisy olona mahatokony tompo tao anjaranao ny mieritreritra amin'izay toerana misy ianao anjaranao ny mieritreritra kristiana ara-tsoratra masina ve ianao ny soratra masina ve ny mibaiko anao na toeranaiza misy ianao na iza mibaiko anao sahinay atao ve ny manao hoe ry Nebukadnezara ny Andriamanitra ao tsotompoinay dia eo amin'ny fiarahamonina ihany koa tamin'ny andron'ny apôstôly norarany Sinedriona ny mpitondra fivavahana goavana zany hoe ny azo lazainy hoe ny fohy be mpiangonana no nandrara aza mitoy zany Jesosy zany tsony ianareo fa ahoana ny apôstôly Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona na dia mpitondra fivavahana ianareo manambaranay manome anay lalàna tahaka zany zahay tsy manaiky satria Jesosy zay nalaza hoe mandehany ianareo ka mitoria tsy afaka ny tsy tory any Jesosy zahay Andriamanitra tsara anareo izy na maro no natren'Andriamanitra na tsy ny anaiky ianareo mihoatra noho ny olona eto aho dia te hitarika ansainao avako ianao mpiasa ny ananinany raha mampandainga anao ny mpampiasanao raha mampandainga anao ny mpampiasanao sanatriany zany azafady doboko kristiana ako tsy afaka mandainga dia miala eto anao tsy maninona satria amin'izay fotoana izay Jesosy eny ny tomponao izy eny ny tomponao raha izy ny tomponao dia izy no mitantana anao taona maro lasa zay raha nanangana ny sain'ny Donete mpiara-mako ny Baiboly tamin'ny 87 dia tadidiko tsara misy namako anankiray directeur régional tamin'ny orinasa anankiray izy nampahery azy aho kanjo zavatra nitranga dia tahaka izao misy projet avy aty ambony midina makany izy ny directeur régional ary le olona manome projet avy aty ambony aty manana fifandraisana aty ambony aty fa ny azy koa directeur régional izy fa fohy be dia aty ambony aty zavatra nitranga dia izao ilay nampanao le projet dia nanome hoe zao no ataotsika vidiny aho anatin'ny projet zao anefa ny fanarahantsika ty ambony ity zaraintsika rolahy ary projet lehibe zany dia zao no nataony hoe non je ne mange pas de ce pain là tsy mihinana amin'izany aho zavatra nitranga nefa asa zay nitranga taty ambony taty
niala tamin'ny asany izy fa nalany lehibe avy ety ambony aty. Dia inona tsy nananasa izy? Eny e, zao nefa fotoana fondray dia nahita asa tany anosy be ndray izy, lasa tany izy, nisy corruption koa tao, tsy nanaiky corruption izy, dia nalana tany koa, lasa tany mazenga ndray izy. Voadaka avy any ndraiky io izy dia niony ndray zareo lahy. Voadaka ndray ary ay ve aza taitra fa Jesosy manana toeranao anao fa aza taitra. Tonga teto Tanindrazana izy dia nantsoiny directeur général ny banque anankiray, satria fantany ny tantarany sy fandehany amin'ny fahamarinana. Dia izao ny présentation nataony directeur général, nantsoky ho directeur izy satria kristiana. Voninahitra Jesosy anie zany. Raha ny maha-kristiana anao ny antsony ny olona anao amin'ny toerana ambony, Jesosy ny nametraka anao amin'izany fitoerana izany. Mba hijoro vavolombelona amin'ny maha-kristiana ara-tsoratra masina anao. Ka pahery anao aho. Raha misy fanenjehana anao amin'ny maha-kristiana ara-tsoratra masina anao, aza matahotra. Aza matahotra. Fa ny tompo manana toerana omenanao raha sanatika miala amin'ny toerana tahaka izao azy ianao. Fa raha noho ny ratsy nataonao, noho ny halatra nataonao, na fanodikin-dina nataonao, noho ny tsy fahamarinanao, no hiaran-javatra aminao zay fafin'ny olona nojinjany, aza gaga. Ary aza manome tsinon'iza n'iza fa fataro ny tenana hoe inona ny fahadisoko. Sao dia tsy niaina tamin'ny fahamarinana aho. Matoa ry avina milaza anareo an'izany, 7 taona ny asa-panjakana ny ahy, ary efa nahazo affectation disciplinaire aho noho ny fanekeko ny tenin'i Jesosy. Zaho misaotra ny tompo aho fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Zavatra nisy 3 taona monja taoriny nahazoko affectation disciplinaire, lay manam-pahefana nanome ny affectation. Namangy olona teto Tanindrazana zahay. Izy ano hitako, monsieur le ministre qui a signé la note de service. Fantenina napetrany taminay mivady mba ho voninahitra Andriamanitra ny finijoroanay amin'izany. Mbola mivavaka ve nareo mivady? Tsy miova Jesosy, monsieur le ministre. Toutes mes félicitations ho izy. Ry havana, rehefa ianao ny tena mijoro amin'ny tenin'ny tompo, dia ho hitanao ny voninahitry ny tompo. Tao an-tranonay zany Petery, inona nefa ny zavatra nataony? Nitory ny tenin'Andriamanitra ny nataony. Fa ny fiangonana ny vavaka ho azy, inona ny vokany? Navokany ny anjely tao an-tranomaizina Petera. Mbola fantatra mandaka ny ranony tantarany. Ny fijoroanao amin'ny maha-kristiana ara-tsoratra masina anao dia tena ilaina. Ary ny fitondranam-bavaka ny manam-pahefana andraikitsika io. Timoty 1:2-2 jereo nge Timoty 1:2-2. Zao ny teny nampandronain'ny tompo ho an'ny Timoty ary indrindra entina ho antsika. Timoty 1:2 ny 2 sy ny 2. Ko mananatra voalohany indrindra aho mba hatao zay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanapa, ho an'ny mpanjaka, mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba iainantsika miadana sy manofahizay amin'ny toe-panahy amin'ny fahamontelana rehetra, izany ny tsara ka akasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika, zay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Mangataka aho Paoly, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana. Eo ry havany petrahan'ny fitondranam-bavaka ny manam-pahefana. Ary eto aho dia tia hanoro hevitra anao, raha mifankatia amin'ny manam-pahefana no any ianao,
na chef de région zany na chef de district zany na maire zany na inona zany raha makany aminy ianao mivavao azy eo amin'ny braony mivavao azy eo amin'ny braony tompoko zao ny mahatonga aty aminao hivavaka ao anao aho satria manam-pahefana ianao io ny tenin'Andriamanitra io tsy zavatra forono zany tsy tompoko ary mahatonga ilazan'izany ry havana pratikako efa nataoko tamin'ny andro ny président Ratsiraka zany tsy tany président Ratsiraka fa misy ministra sasatsasa ny fantatro mbola piasa mpanjakana tany amin'ny fonction publique aho tamin'izany mamanga ty amin'ny CRC nahoana tia ny tenin'Andriamanitra mivavaka ao mitondra anareo dia hivavaka ao sia zay ihany tsy hangataka ninina fa hivavaka ao anao aho mivavao mitondra anareo andraikitry ny kristianina zany ary raha mbola mba azo atao koa manana fivavahana amin'ireny manam-pahefana ireny zany anie mba ho voninahitr'Andriamanitra ny zananareo fa izany nananganana nananganany cellule de prière tany amin'ny assemblée nationale tamin'ny 99 mandraka androany piasa matiana ao amin'ny anteny miaram-pirenena dia mbola mivory isaky ny talata maninona mitondra mbavaka dia hoy sany hoe la ny andro fotsiny nareo ranga zao tsy anjara anay zany ny anjara anay dia nivavaka satria zany mibaiko ny tomponay ary betsaka ny olona mangetaheta an'izany fa saingy tsy manana an'izany vision zany ny kristianina tsy manana an'izany vision zany izy matetika azy asika ny manometsiny no atao nefa mbola tsy nivavaka akory ny kritika no atao nefa mbola tsy nivavaka akory tsy fantatra zay toerana misy anao anoany fa manomboka hatramin'izao manana vision araka ny tenin'ny tompo dia hitondram-bavaka ny zao fitiavana tanindrazana ane zany fitiava tanindrazana zany ny olona fahalimany metsiny fotsiny fa firy no mitondram-bavaka nefa nisy ka kristianina makany am-piangonana anjarany tsirairay avy no mandinitenany amin'izany ary ny ao Petera voalohany toko faharoa Petera voalohany toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo Petera voalohany toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo Petera voalohany toko faharoa andininy telo ambin'ny folo ary noho ny tompo mialatsiny dia maneke izay rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy na ny mpanapaka satria ny rahany hamaly izay manao ratsy izy fa ho mpidera izay manao tsara fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra hampanginanareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaovantsoa maneke eto anefa dia averiko ny ray maneke raha tsy manohitra tenin'Andriamanitra ny zavatra mpanaoviny anao mety ianao mety hitrango zany eo ambany fahefana ianao tsy maintsy ataonao ty jerenao anefa le zavatra fa tsy miady misy halatra ao misy an'izao ao dia anjaranao no miteny azafady monsieur azafady chef azafady directeur azafady monsieur fa zao no sainao ataoko nefa tsy zany eneny io zay misy secrétaire zao ny tenin'ilay directeurany la zao fa tsy eo aho mampandainga ilay secrétaire izy zany tsy handray olona fa la zao fa tsy eo aho dia ho le secrétaire azafady monsieur le directeur ilaza hoe tsy afaka mandray olona ianao fa tsy hoe tsy eo ianao fa raha hoe tsy eo ianao mandainga aho za kristianina tsy handainga aho sarotro zany je vous dis c'est difficile saingy zao rehefa ianao no manao zany noho ny amin'ny tompo ianao tsy avetrany dia nometsiny directeur azafady monsieur le directeur fa zany ka kristianina tsy azoko ataony mandainga fa zao no tenin'ny tompoko hoe aza mandainga fa izao raha ny hoe tsy afaka handray olona ianao dia ho lazaiko zany tsy afaka mandray olona ho nisy tompo zao fa raha ilaza kosa hoe tsy eo izy ianao nefa ao mandainga ahy zany
milaza aminareo ary havana fa tsy mora ny miaina fiaina kristianina nefa milaza aminao aho fa fifaliana ho anao zany ray andro any ho fifaliana ho anao zany ray andro any fa na inona zavatra mety hitranga rehefa ianao no manaraka ny tenin'ny tompo rehefa ianao no manaraka ny tenin'ny tompo dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra raha sitrapon'ny tompo satria fantatra fa mbola andeha hiasa ny maro aminareo raha sitrapon'ny tompo dia ho tohizantsika amin'ny manaraka ny hoe tiany tanindrazany ny kristianina marina dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra mbola hivavaka isika raha eo midera sy ny laza ary ny voninahitra dia tolotra ianao noho ny fotoana ny menao ny androany nampahiratanao ny masonay amin'ny tombontsoana ananay dia ny mahazanaka ao anay ny mahampandova lanitra anay mangataka aminao zay tompo ampitoero ao anatin'ny fonay ny hijoro ho vavolombelonao anivon'ny fiarahamonina fa izany ny tediavinao eto amin'ity firenena ity mba ho miamboninahitra eto ny anaranao mpamonjy ao dia amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany amen. Tuluri sana